Fiadanany tompo amintsika rehetra tsy mitsahatra ny manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo aminao izay mpanaraka an'izao fandarana izao. Androso avy hatranintsika amin'ny afatry ny tompo. Efesianina 2:2-5 sy ny 5 aminaran'i Jesosy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy ireare. Ny atao hoe fahasoavana dia tsy avy amin'ny teny hoe soa, izany hoe tsy mitovy amin'ilay fomba fahazon'ny malagasy ny atao hoe soa sy fahasoavana, io fahasoavana amboarany tenin'Andriamanitra io. Fa ny fahasoavana izay amboarany tenin'Andriamanitra io dia zava-panahy, zavatra tsy hita maso. Matetika izao ny olona rehefa miresaka hoe fahasoavana, na dia aty amin'ny tontolo ny fanompoana ary, dia afangaron'ny olona ny fitahiana izy io. Nahazo fahasoavana, ohatra zao hoe fahasoavan'Andriamanitra no napahafaka fanadinana, fahasoavan'Andriamanitra no nahazoko vady, nahazoko zanaka, nahazoko fiara, nahazoko an'izao, nahazoko an'izao. Fa ny fahasoavana dia tsy zavatra azo, tsy zavatra materialy, tsy zavatra azo tsapahitanana, fa zava-panahy. Hatramin'ny voalohany raha lasaina-bavy tamin'ny fotoana izay nanotana Adama sy Eva, dia Andriamanitra tsy nitsahatra nitady vahaolana anavotana sy amerenana ny zanak'olombelona eo amin'ny lalana tokony ho izy. Inona moa io lalana tokony ho izy io? Lay lalana lay namoronana ny Adama sy Eva hoe andao amorona olona tahaka ny endritsika, tahaka atsika nanaovantsika azy, izany hoe amerina n'ilay endrika Andriamanitra. Tamin'ny Adama sy Eva nanota dia niala teo amin'ny olombelona ny endrika Andriamanitra, izay ny atao hoe fahafatesana. Ny tanjona sy ny zavatra mipetraka tao am-pon'Andriamanitra zany hatramin'ny fotoana ny voahany sahedeny dia ny amerina n'izay endrika Andriamanitra izay. Ny fomba natao dia tsy misy afa-tsy anankiray, ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompo. Fa mialohan'ny fahatongavan'i Jesosy dia nomena ny olombelona aloha ny lalàna. Rehefa nomena ny olombelona nefa ny lalàna, dia ny lalàna tsy nitondra ny olona ho amin'ny fahamarinana, fa ny lalàna dia nitarika ny olona ho amin'ny tsy fankatoavan-dalàna. Tsy ny lalàna no ratsy, tsy ny lalàna no tsy masina, fa ny lalàna dia tsara, ny lalàna dia masina. Dia hoy ny apôstôly Paoly, ny tsara va nitondra tamin'ny fahafatesany. Tsy zany hozy izy Paoly, fa ato anatiko ato dia misy fahotana. Inona kay ny dikan'izany? Inona ny tian'izany ambara? Tsy nety tamin'ity nofontsika ity ny lalàna. Dia inona ny zavatra nitranga? Tsy nitondra ny olona ho amin'ny fahamarinana ny lalàna. Tsy misy olona hoy ny tenin'Andriamanitra amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Eo anatrehan'ny lalàna dia meloka daholo, satria maninona? Izay diso amin'ny anankiray, diso amin'izy rehetra. Ianao zany raha milaza zangy tsy manao an'izao, za tsy manao an'izao, za tsy manao an'izao, ta. Fa tonga eo amin'ny anankiray ianao, ohatry ny nen'ny apôstôly Paoly, tonga teo amin'le hoe aza mitsiritra. Teo amin'izay Paoly tena very tanteraka izy, satria maninona? Vitany daholo lalàna rehetrarehetra. Zao. Tonga eo amin'ny aza mitsiritra. Very amin'izay Paoly dia ahoana ary Paoly? Aza mitsiritra. Manao ahoana ianao? Tena hita amin'ny Paoly any anatiny any, tena zangy mbola mitsiritra. Mbola misy fotoana tratran'izany fitsiriritany zany. Ary raha misy olona mbola mitady anamartena indray hoe za tsy mijangajanga, za tsy mangalatra, za tsy zao, navoakan'i Jesosy amin'izay ny azy. Efa voasoratra hoe aza mijangajanga, fa za kosa milaza aminareo niza mijery lehilahy na mijery vehivavy ka mila azy ampony dia efa nijangajanga taminy sahady. Ka iza mbola marina eo anatrehan'izay zavatra zay ambarako zay? Iza mbola namary teny eo anatrehan'izay zavatra? Ozonareo hoe za tsy namono olona? Zao ndray no lazaiko anareo hoy Jesosy. Zay rehetra niteny tamin'ny rahalahiny eo foky lahy, dia efa namono olona sady iza amintsika reo tsy mbola niteny tamin'ny olona manodidina azy hoe fenao ty ve adaly? Fenao ve tsy misy sainy? Mba mieritreritra hoa zay nge ny atao hoe mamono olona eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay no mendrika sy navato fiksoam-bary eo ambony lohany dia avarina ny an-dranomasina hozy Jesosy. Ka ny olombelona raha lasaina-bavy izay mijery amin'izao fotoana izao dia tsy misy marina na dia iray ary. Olomeloka, olon-dratsy ndratremantsy amaiva mavain'ny olona zany zavatra zany, fa za milaza anao tsy maivana ny zavatra tsy vitatsika. Ianao mety tsy mamono olona, mety tsy mijangajanga, mety mavita didy amin'ny fiarahamonina sy ny sisa, fa eo anatrehan'Andriamanitra tompoko isika tsirairay avy
de mitovy daholo, mitovy tatana daholo. Ny fiarahamonina mahita hoe olon-dratsy egalina jiola, olon-dratsy egalina mpamon'olona, olon-dratsy egalina mpanao fijangajangana, ny olon-dratsy egalina mpisoloky sy sisa fa eo anatrehan'Andriamanitra. Reo rehetrarehetra reo mitovy ihany ny mpamon'olona sy ilay olona miteny hoe fokela. Mitovy ihany ny olona mijangajanga sy ilay olona mijery vehivavy amin'ny masony ka mila azy ampony. Zany ingeny fanambarana, zany ingeny dikan'iny Matio 5 iny izay nanao an'izay izy de efa nijangajanga tampony sahady. Inona ny dika zany? Andriamanitra tena te ampiseho mihitsy fa tsy misy olona voavonjy amin'ny herin'ny tenany, tsy misy olona voavonjy amin'ny fahamarinana zay ataony. Ny olombelona mantsy fatrapana maro tena loatra ny amin'ny zavatra zay ataony, ny amin'ny zavatra zay vitany, ny amin'ny zavatra zay niainany, ny amin'ny lalana zay lalovany. De be ny olona mandimby fivavahana fotsiny. De mieritreritra fa zay no mahamarina azy. Zay tato amin'ity fiangonana ity, zay navita asa tahaka zao, zay navita an'izao, zay navita an'izao, zay navita an'izao. Tsy misy olona na de ray ary amarinina amin'ny asan'ny tenany. Dikan'izany de zao, vitanao daholo zany rehetrarehetra zany. Tsara zany fa tsy ratsy so anao mihevitra hoe ratsy zany. Tsara zany fa tsy ratsy fa tsy mahamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra zany. Mbola olo meloka foana ianao, mbola olona ratsy foana ianao, mbola ratsy fanahy foana ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Any amin'ny boky Zakaria any ao amin'ny testamenta taloha de misy tantaran'olona anankiray mpisorona be teo amin'ny Israely, Josoany anarany. Ary nahita vision ny mpaminany Zakaria hoe nentina tany an-danitra izy io. De naseho teo anatrehan'Andriamanitra ary teo koa Satana. Fa zao rehefa nentina teo anatrehan'Andriamanitra izy, maloto tsisy ohatran'izany. Fampisehoana atsika tsirairay avy fa tsy manadio ny olona ny asan'ny lalàna, tsy manadio ny olona ny asa tsara vitany, ary tsy mahamarina azy eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana anankiray isika ho eo anatrehan'Andriamanitra tsika tsirairay avy reo. Raha ny fahadiovako ny jerena za zay pastera, za zay mpitondra olona, za zay mpitondra fivavahana, za zay mpanory ny olona hoe zao. Raha ny fahadiovako amin'ny mahizao afotsiny no entiny eo anatrehan'Andriamanitra, maloto tanteraka. Maloto tanteraka. Andriamanitra mahita ny pitsopitso rehetra ny anatin'ny fisaintsainako any. Satria za koa olombelona, za manana sentiment, za manana fahatsapana, mety misy fotoana tezitra, mety misy fotoana sosotra, mety misy fotoana miteny tsy ampiheverana. Fa tsy hoe zanak'Andriamanitra na mpanompon'Andriamanitra de efa tonga tanteraka. Tsia! Manana ny fahalemeko sy ny fahadisoako aho. Ary raha zay no entiny eo anatrehan'Andriamanitra, meloka tanteraka. Tahaka an'izany ny zanak'olombelona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Mitovy lenta daholo, meloka tanteraka, tsy misy marina na de iray ary. Sao amin'izay ny fanambaran'i Jesosy Kristy, fanambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny boky Romanina 5. Teo amin'izay niabiazan'ny fahotana kosa nefa ozy izy. Zany hoe ny lalàna de mbola nanampitrotraka, mbola niampy le fahotana. Osy Paoly tamin'izany mbola tsy nahalala an'izany lalàna hoe aza mitsiritra zany inge de tsy fantatro akory zany. Fa ny lalàna nientin'ny niotana mitaka ozy izy de lasa nitsiritra ako. Teo amin'izay niabiazan'ny niota de tonga amin'izay ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona moa zany dika zany? Midemontren'Andriamanitra aloha fa ny olombelona rehetra de feno fahotana, maloto daholo, tsisy dika an'izay resaka firazanana sy naraka ny lazaiko anao. Josoa mpisorona be aroa maloto be tsisy ohatr'izany. Fa nga ianao tahaka ny Josoa mpisorona be, Josoa mpisorona be nge tsy voaka ao anatin'io efitra fanompona io, ao amin'ny fisoronana nge izy mandavataona manao fisoronany. Ary indray mandeha isan-taona manko amin'ny efitra masiny. Raha misy olombelona masiny, tokony Josoa mpisorona be, za mpisorona be zany ny voalohany. Fa saingy tsy tafavoaka teo anatrehan'Andriamanitra. Eo amin'izay Andriamanitra manomboka manao demonstration. Ok, voaseho daholo zany, tsisy marina tsony a, tsisy iseho azo marina tsony a, tsisy tsony na iray ary. Olomeloka daholo, olondratsy daholo, voaka amin'izay ny atao hoe fahasoavana. Ozy amin'izay ny apôstôly Paoly izy rery nazo ny fanambarana mikasika fahasoavana io. Ny fahasoavan'Andriamanitra kosa amin'izay ozy izy. Teo amin'izay niabetsahany niota, niakatra ambonimbony kokoa amin'izay ny fahasoavana. Inona moa ny dikan'izany raha lasaina bavy? Le ota zany de ataontsika ohatrany hoe fako be, ny enazy mijoro eto anatrehanao zao,
fako be tsy toko tsy foroana hatram'izay ny siko naterako mandraky tia ny androany fako be tsy toko tsy foroana fa teo am'izay ny abiazan'ny fako ngeza lavitra le fanaripako de tsy na fa ny fahasoavana nandefasana fakopahotako rehetrarehetra nandefasana faratsiko rehetrarehetra ary rehefa nalefa ao ifaratsiko rehetrarehetra io de no le volony zanak'Andriamanitra tamin'ny rano zany fahotako izany tsy misy intsonina kely taky ny silakoary ao anakainy natanterahany zany amin'ny finoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra fahasoavana namonjena anareo tamin'ny finoana tsy tamin'ny ezaka izay nataoko tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra zay olona mbola te hanamary tena rehetra zay olona mbola te ilaza hoe zay tahaka zaty zay tahaka zaroa zay nanao an'izao zay oatra zao zay mahavita zao tsy mahazo fahasoavana fa ny olona mahatsapa ny faratsiny sy ny tsy fahamendrehany tsy teny ary ako hoe ny mampanota satria ny mampanota ataon'ny olona safo be mantsina indraindray ohatra ny fanamarina tena indray ary samy nanota nge samy tsy mendrika nge fa tena raha zay ko anao mihitsy ny hoe zay mahatsapa ny faratsiny rehefa tsapako zay faratsiny zay niakatra ambombony kokoa ny fahasoavana nanarona ny faratsiko tsapako zany zavatra zany eniko zany zavatra zany tonga am'izay ny fitiavan'Andriamanitra namanga rehefa namanga ny fitiavan'Andriamanitra de no le voniny tanteraka ny fahotako rehetrarehetra zay ny atao hoe fahasoavana tsy nisy ninona nataoko tamin'ny andro zanak'Israely mila mitondra fanatitra de mila manao an'izao de mila manao an'izao misy zavatra be debeko fombafomba izay tsy maintsy atao fa rehefa tonga Jesosy niaraka tamin'ny fahasoavana maimaim-pona inona ny anton'le maimaim-pona hoy le fanambarana vakitsika teo mba tsy hisy nofo azo irehare zay tonga rehetra eo anatrehan'Andriamanitra zany rahatr' zay ka voavonjy olona tsy manana zay irehare any Andriamanitra tonga eto anatrehanao tamin'ny fotoana namonjenao tsy mendrika amin'ny fotoana tongavako eto anatrehanao mbola tsy mendrika ihany amandrakitiany androany mbola tsy tokony vonjena ihany amandrakitiany androany fa fahasoavana no namonjena inona ny atao hoe fahasoavana zavatra omena any olona tsy mendrika ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha omena olona mendrika lizy de tsy fahasoavana ny anarany fa karama ohatra zany zao hoe le mpanampinao ao an-trano ohatra ny asa mafy de omenao vola izy afarany volana tsy fahasoavana ny anarany iny tsy afaka am'teny ianao hoe eny asa tsara ianao ity ny fahasoavana ho anao karama zany le fahasoavana tsia raha ianao olona zay miasa mafy ka mieritreritra niditra ny lanitra amin'ny alalan'ireo asa mafy izay ataonareo averiko eto tsy ratsy ny asa mafy tsy ratsy ny zavatra rehetra zay tokony ho ataotsika fa tsy mahavonjy reny onzy izy le fariseo za mifadindroa isan-kerinandro za mahavita adidy foana za mahavita asa foana za manao an'izao za mifady ny ratsy rehetrarehetra fa ozy Jesosy tsy nahazo nininy ny fariseo iny izay ny asa mafy izay nitady fanamarinana ho an'ny tenany amin'ny alalan'ny asany zay mihitsy le izy so tsy azonao mantsy le izy ka mieritreritra indray ianao tsy mila miasa misy afatra efa resantsika an'izany hoe zanaka manompo any amin'ny afatra fahasivy any raha tsy diso azonao jereny zany fa tsy midika zany hoe tsy miasa tena miasa ny zanak'Andriamanitra fa ny zanak'Andriamanitra tsy miasa avonjy azy fa efa voavonjy izy de miasa am'izay izy rehefa aveo ny fahasoavana de zavatra omena maimaim-pona ho an'ny olona tsy mendriky ny azo an'izany ho an'ny olona tena ratsy zao ny fanambaran'ny apôstôly Paoly any bokin'ny Romanina 5:5 any no irahan'Andriamanitra ozy izy ny zanany tamin'ny fotoanandro amonjy ny ratsy fanahy ny olona ratsy fanahy raha lasanabavo no vonjeny Jesosy izy tsy mamonjy ny olona izay miseho azo tsara izy tsy mamonjy ny olona zay mahavonjy zay mahavita zavatra sy zay manao an'izao sy manamary tena mandrakarivo nanao an'izao sy zao tsy voavonjy reny olona ireny ny olona zay milaza izay mpivavaka hatramin'ny razambe anay mifona tompoko fa tsy zany ny atao hoe olona voavonjy ary atahorana mihitsy ary famonjenanao satria maninona Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona raha vao mieritreritra ianao hoe zay navita an'izao zay tahaka an'izao zay taranaka-pivavaka zay mpanompon'Andriamanitra zay ohatr'izao daholo ny fianakavianay zay ohatr'izao dadanay ohatr'izao mamanay zay navita karazam-pivavahana tahaka izao zay navita dingana ohatran'izao zay manao anitsy zay manao any roa
mampatahotra be zany, lavitra ny fanjakany lanitra zany, satria Jesosy tsy tonga hamonjy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Averiko eto, ny marina tsy misy fa ny miseho azo marina ny misy, ary ny manamaritena no misy. Ozy Jesosy mikasika an'ireo olona izay manamaritena sy miseho azo marina, resaka tamin'ny fariseo izy, ianareo fariseo izy tahaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy. Ety ivelany ianareo fotsy madio mangatsakatsaka mahafinaritra ery, fa ao anatiny feno rombaka sy feno taolana. Zany ny olona manamaritena fahamarinana ivelany, ohatrany mety, fa ao anatin'ny saina sy ny fo, Andriamanitra mahita hoe avy ihany ny voany ratsy rehetra. Manomboka amin'ny fotoana ianao mandray le fahasoavan'Andriamanitra, dia ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay no iainana foana mandra-piala eto amin'izao tontolo izao. Hoy le Galatiana 4 izay nifampizarantsika tamin'ilay resaka hoe zanaka fa tsy mpanompo, tsy mpanompo ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka ozy izy, ary raha zanaka isika dia mpandovan'Andriamanitra ihany koa noho ny amin'ny nataon'Andriamanitra, tsy noho ny amin'ny ataontsika no mahatonga antsika mpandovan'Andriamanitra rahatr'izay. Ozy amantsiny hoe be dehibe ny olona mieritreritra fa fahasoavana namonjena dia avy eo mandeha miezaka indray amin'ny toyany. Tsy zany io, reraka ianao raha zany ny eritreritrao. Raha misy mieritreritra fa ezaka avany aminy idiran'ny lanitra, diso lalana tanteraka ianao, fa tsy mendrika mandrakizay ianao hiditry ny lanitra. Io toetranao io nataky ny ahoana fizahanao dia tsy mendrika mandrakizay ianao hiditry ny lanitra. Tsy midika zany hoe manaova ny ratsy, ny apôstôly Paoly efa niteny an'izany, dia ahoana rozy izy itoy anota va isika itombon'ny fahasoavana, sanatria zany ataontsika zay efa matiny amin'ny io tahoana ny mbola ho velona amin'ny indray, zany mbola fahasoavana daholo zany raha lasa anabavy. Ny fiarahana amin'ny Kristy zany raha lasa anabavy malala izay manaraka ankehitriny, dia manomboka amin'ny voalohany ianao zay nanaiky an'i Kristy, tsisy fireharehana ao anatin'izany fa mahatonga anao manaiky ange, tsy ianao no mahibe, tsy ianao no mahazo resake, tsy pastera mahay mitory, fa Kristy no mikasika ny fonao, fahasoavana zany, ny fiainana rehetrarehetra fahasoavana, mandra-piala eto ambonin'ny tany fahasoavana, ny akarana any an-danitra fahasoavana, ny havitana ny azakazaka sy ny zavatra rehetra tokony atao fahasoavana, ny fanamasina miasa any anaty fahasoavana. Zay rehetra mitranga de A à Z, manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe matoky izay efa nanomboka asa tsara tao anatinareo, izy no hamita azy hatramin'ny farany. Fahasoavana foana, tsy misy avaty amiko, satria maninona? Fandrao aho irehareha. Tsisy olombelona mirehare zany, tsisy zanak'olombelona mirehare zany tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay, fa olona manetry fiaina, olona mahatsapa fa tsy mendrika, zay no tafiditra amin'le fiainana mandrakizay. Zay ny havatritsika androany. Mino fa azonao zay, raha misy mbola tsy azo aza misalasala mametraka fanontaniana eto ankilany eto an-trano ny bokotra envoyer un message, ampitsirinao io dia afaka manoratra ianao. Eto ambony lohako eto kosa misy lista n'ireo afatra rehetrarehetra izay efa nambara sy izay efa nivoaka teto amin'ity pejy ity. Raha ohatra mbola tsy ny j'aime amin'ny pejy ianao, manararoatra ako miresaka ankehitriny, manaova j'aime, manaova ihany koa ny option voir en premier, dia hitanao foana zao afatra ifampizarantsika zao isaky ny alahady amin'ny ray oratolakandro no fivoahany zao afatra izao. Tsy reraka ihany koa mampirisika sy mampahery antsika amin'ny j'aime, amin'ny commentaire, tsy hoe tsy mamaly pastera akory dia tsy hanoratra ntsony ianao, manorata foana, fa arakaraka ny anoratanao dia efa fandraisana anjara amin'ny fizarana amin'ny namantsika hafa an'izao afatra izao. Takizay ihany koa ny partage ataovy foana zany na amin'ny mur anao manokana, na ny amin'ny page misy anao, na ny amin'ny groupe anao. Zay ny havatritsika samy tahiny tompo amin'ny manaraka toy izao indray. Veloma tompoka.